Tanjoko amin'ity lalao échec ity de ho lasa grand maître champion du monde. Nianarako tsinjoviny avaina mahasambatra raika ambin'ny folo taona zao classe de 4e. Nahatonga nahano lalao échec de nampianarin'i mama voalohany aho de to de tiako le izy. Itiavako an'le échec de mampitomby concentration, mampifantoka any amin'ny fianarana de manome tsindro lavitra anahy. Ohatran'ny kilalao ihany le échec sady fianarana satria maraina manao échec de avy eo mandeha mianatra de hariva tena manao échec be amin'izay. Ny championnat d'Afrique iny de mafy daholo ny ankizy avy amin'ny tany fa niezaka koa izaho, tsy natahotra ny adversaire aho. Nitondra fifantohanana tany amin'ny fianarana de fahaizako amin'ny fiainana koa. Mila jereny aloha le izy raha tafiditra ao anaty sainy de rehefa tiany de tiany de rehefa tsy tiany de tsy ataony de zay izy vao miditra club de mila fitiavana ny échec. Ny tanjoko amin'ity lalao échec ity de ho lasa grand maître champion du monde.